ampitomboana aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'ny Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mivavaka ary isika. Misaotra anao izay Tompo fa nomenao an'izao herinandro vaovao miaraka amin'ny volana vaovao izao. Misaotra fa afaka niangona omaly, voninahitra ho anao. Koa ity herinandro ity Tompo dia irianay hatrany, iarahana lalana aminao, miombona mpiainana aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka izany dia misaotra ny Tompo sika fa afaka nivavaka omaly. Araka ny tonom-bavaka teo dia misaotra azy koa fa dia amin'izao fiandohan'ny herinandro vaovao amin'ny volana Desambra izao dia nomen'ny Tompo lohahevitra vaovao indray isika. Manantenana an'Andriamanitra. Misaotra ny Tompony amin'ny vita rehetra tamin'ny volana teo izany. Ary hitantsika mihitsy ry havana ilay atao hoe fahasoavana, indrindra ny fitiavan'Andriamanitra asehony amin'ny fiainantsika. Izao izany tsika dia hiaraka hibanjina indray ny amin'ny fanantenana an'Andriamanitra. Ry havako, arabaina isika araka izany ary atolotra anao koa ny firaroto-tsoa rehetra amin'izao volana vaovao izao. Mba azahoantsika mijery etỳ am-piandohana ary an'ity lohahevitra ity dia andinga mba hotipazantsika maso kely ny zava-nisy tamin'ny andron'ny Mika mpaminany. Andao tonga dia jerena ny niseho tamin'izany, izay tsy inona akory fa raha ny toko fahaenina dia mitohy amin'ny toko fahafito andininy fahaenina, iny ngamba ny ampahany amin'izay mahalaza azy ny amin'ny zava-misy tamin'ny andron'ny mpaminany Mika hoy izahay dia izao: misy fanamelohana izany izay noho ny faratsiam-panahy matanjaka be teo amin'ny fiarahamoniny olon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Ary misy koa ny fitarainana nataon'ny mpaminany manoloana izany faharatsiana izany. Ireo no misongadina ary ampahany amin'izay nenan'ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Mika aty amin'ny fanjakana Joda izany. Dia izao manoloana an'izany nefa dia eo mihitsy izy no milaza ary amin'ny Mika toko fahafito andininy fahaenina izay andeha ho vakiana ary amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa izaho kosa dia hanandratra an'i Jehovah aho. Eny, hiandry an'Andriamanitra ny famonjena ahy aho. Andriamanitro no hiaino ahy. Amen. Mika toko fahafito andininy fahafito. Ry havako, manoloana tokoa ny zava-misy samihafa izay mety atao hoe mahatohina ny fiainan'ny olona tsirairay avy, indrindra fa rehefa tonga eo amin'ny fiarahamonina ilay izy dia mahakasika amin'ny fiarahamonina iray manontolo izay anjakan'ny ratsy tahaka an'izany dia ho an'ny mpino izany dia manantena ny Tompo manjakariva. Tsy mahazo minovika, tsy mahazo mieritreritra hoe efa tsisy fanantenana intsony fa efa izay izy io, fa tsika izany ao anatin'izay mihitsy no manantena fa ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika tsy mijery fotsiny ny zanany, ary izany no antony nahafatesan'ny Tompo teo amin'ny hazo fijaliana ry havana. Koa irariana ary izay ny firarian-tsoa amin'ity volana Desambra ity dia hisy atao hoe valosoa lehibe azo tsapahi-tanana raisinao amin'ny fanantenana ny amin'ity Andriamanitra raintsika ity. Dia mirary soa anao, inganery havako izay fikasana tsara rehetra tiantsika atao amin'ity volana ity dia ny Tompo hitantana sehimina mba hatanteraka an'izany ho voninahitry ny anarany irery ihany. Amen. Mivavaka ary isika. Ry Tompo rainay ny an-danitra, voaleo aty anatinay ary amin'ny alalan'ny fanahy masina, ny tsy ho kivy, tsy ho ketraka amin'izay mety ho faharatsiana na tsy fahombiazana na zava-tsarotra samihafa misy eto amin'ny fiainana. Fa izao kosa anefa engan'izay hanana fanantenana anao manjakariva, ary izany fanantenana izany dia hisy vokatra azo tsapahi-tanana eo amin'ny fiainanay ka hijone vavolombelona. Ity volana Desambra ity anie dia ho volana ihany koa andraisanay valim-bavaka lehibe ao aminao ry Tompo. Dia irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.